Angie Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Olana mipetraka ary tsy vaovao eto amintsika ny olana ifananantany. Ny zava-misy tsy mivoaka hatramin'ny androany ny didy fampiarana ilay lalàna amin'ny feny boky rovitra izay natao hanampy ny mponina hisitraka ny izony. Tsy manana finiavana iroso amin'ny fividianana ny mpitondra fanjakana ka mitady ny fomba rehetra ny morana izany. Tomponantoka voalohany amin'ny fanemorana lava ity fividianana be ny tanàna ity araka izany ny fahefana mpanantanteraka. Izy ireo izay variana amin'ny rendrarendra tsy mijery izay tena mahasoa ny vahoaka sy ny firenena. Efa taova indray amin'izao fotoana no alain'ny mpamakifasana amin'ireo razana lena ankoatra ny taolana raha ny tranga atao amin'ny commune ambanivohitra Tanandava, distrika ny Beroro faritra Antsimo Andrefana. Ireo mpamakifasana izay tsy makarazana efa maina intsony fa ireo razana lena tsy mihoatra ny 3 volana raha ny fanazavana. Tsy misy vahaolana hatramin'ny androany ny fitakinana nataon'ireo mpianatra tsy misitraka rano sy jiro araka ny tokony ho izy eny amin'ny trano vaovao eny Akatso. Nanome 12 andro ireo tompon'andraikitra amahana ny olan'izy ireo androany. Iverina no fitokonana indray raha toka manao be marinina ny tompon'andraikitra. Any ivelany, vahoakan'arivo no nanome voninahitra ny vatana mangatsiaka ny Ismail Haniyeh, lehibe ny politika Hamas, izay nivonoany tafika Israeliana omaly tao Teheran. Ity mpanao politika ity izay isan'ny tao ambadika ny mbola fijoroan'ny Palestina manoloana ny ady amin'ny Israely efa 10 volana izao. Fa ihany koa isan'ny mikatsaka ny ampitsarana ity ady ity. Ny antsipirindreo izao ankehitriny izao. Alakamisy voalohany volana Aogositra taona 2024 falitafahoana amin'ny andray ny tenako tompoko lasy tompoko avy ato amin'ny fampahalalam-baovao haterina ny arahaba mba hampirarintso ary manasanao ampitiavana anjony fampahalalam-baovao tahaka ny mazatra ny matoan-datsoratra no anomboantsika ny fotoana olana mipetraka ary tsy voava eto amintsika ny olany fananantany ny zava-misy tsy mivoaka hatramin'ny androany ny fampiarana ilay lalàna amin'ny feny boky rovitra izay natao hanampy ny mponina hisitraka ny izony. Matoan-datsoratra Gaëtan Andreslava. Mbolana mihitsy aza misy hatrany ny fifanankalozan-kevitra, atrikasa, fampiofanana sy ny karazany momba ny tany amahana ny olana mikasika ny fananantany eto Madagasikara. Ankilan'izay isan'andro tsy ilazana fa isan'ora mihitsy aza misy ny fitarainana mikasika ny fananantany eto amintsika. Nalainy vahiny no botoin'ny olo-kafa vita titrany tsokosoko tamin'ny rakoto na irabe efa lasa ny mpanambola sy ny maro hafa ireo amin'ny ankapobeny no fitarainana voaray mikasika ny tany indrindra tao anatin'ny rotona farany. Maro ihany koa ny fitarainana voaray ateraky ny fanoratan-jo fananantany dia ny fangatana titra na ny famindrana titra amin'ny alalan'ny fandovana, fifampivarotana, fanolorana ary fifampisarana. Manampy izany ny olana ateraky ny satantan'ny ilany andro toy ny tany misoratra amin'ny tanin'ny voanjo, ny kadasitra tsy totositra hatramin'ny farany ary ny olana ateraky ny fibodona tany ataon'ireo orinasa na mpampiasa vola vaventy. Tafiditra ao anatin'izany ny fanesorana ny olona mampiasa ny tany raha misy ilay ny fanjakana ny tany. Ankoatr'ireo mahazo vana eto amintsika ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana, ny fifindramonina, ny disadisa eo amin'ny samy mpianakavy. Ireo olana ireo no miteraka ny kolikoly sy ny fanararaota-pahefana ka mahasarotra ny toedrara mikasika ny fananantany eto amintsika. Isan'ny mahasarotra ny famahana ny olana ihany koa ny tsy famoahany mpitondra fanjakana ny didy fampiarana ilay lalàna momba ny boky rovitra izay natao hanampy amin'ny fiarovana ny zo mikasika ny fananantany. Inona no antony tsy hamoahana izany ka mbola tsy ampiarina io lalàna io hatramin'izao? Sotsikevitra naroso ary nandaniana fotoana maro amana ny olan'ny fananantany ny fanavaozana sy ny fanatsarana ilay lalàna mikasika ny boky rovitra. Tsy hita ny toy ny hatramin'ny androany. Fanontaniana mipetraka ny hoe
lalàna efa nylaniany anteny mera roa tota efa namoaka ny heviny ihany koa ny ACC fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ka inona no sakana tsy hamoana ny didy fampiarana azy, inona no misakana ny mpitondra tsy hamoaka io didy fampiarana io hamahana ny olana eo amin'ny fananantany ito amintsika. Ny disadisa eo amin'ny fananantany izay mahasana ny 700 ny vahoaka malagasy. Sosikevitra naroso ny firaisamonim-pirenena ihany koa ny fametrahana ny jery-tany. Rafitra iray napetraka ahafahana manangona ireo antota-kevitra momba ny olan'ny fananantany, ny jery-tany. Apetraka ny firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny fananantany izy io. Walalinina amin'ny antsipirina avokoa ireo antotam-baovao samihafa, isitomana vahaolana azo dinian'ireo mpanatanteraka isa-tsokajiny sy isa nambaratongany. Atreto anefa dia mbola andrasana ihany koa ny vokatr'izay. Kasika ny fifidianana dia tsy manana finiavana iroso amin'ny fifidianana ny mpitondra fanjakana ka mitady ny fomba rehetra hanemorana izany. Tompony antoka voalohany amin'ny fanemorana lava amin'ny tsy fifidianana be ny tanana ity araka izany ny fahefana mpanatanteraka. Izy ireo izay variana amin'ny rendrarendra tsy mijery izay tena mahasoa ny vahoaka sy ny firenena. Tolo-kevitry ny CENI anatanterahana ny fifidianana kominaly sy munisipaly eto amintsika ny faraka 12 ny volana desambra ho avy izao araka ny fanapahana nataon'ny filan-kevim-panjakana ao amin'ny andininy voalohany ny fepotona tamin'ny fametrahana ny antemera-pirenena vaovao sy ny fiandrasana ny fananganana gouvernemanta vaovao mahefa dia tranga tsy azo hanoarana ho an'ny CENI manamarina ny nanaovana ny fifidianana ivelan'ny fepotona voarafitry ny lalàna araka ny andininy 12 ao amin'ny lalàna fehizoro 24 tsipika aotraotra valo tamin'ny taona 24. Andininy 2 ny anaovana ny fifidianana kominaly sy munisipaly mandritra ity taona 24 ity ary farafahatarany amin'ny 1 desambra 24 dia mifanaraka amin'ny lalàna manan-kery eto amintsika. Maneho miariary ireo fa tsy manana finiavana iroso amin'ny fifidianana ny mpitondra fanjakana ka mitady ny fomba rehetra hanemorana izany. Tsy manana fahaiza mitantana ihany koa ny mpitondra ary tsy manana fahaizana manomana mialoha. Antony efa fantatra ny fotoana tsy maintsy hatrehana ny fifidianana araka ny voalazan'ny lalàna saingy tsy rototra akory izy ireo. Ankehitriny mialokaloka amin'ilay hoe en cas de force majeure izay fandrebirebena ny saim-bahoaka fotsiny ihany raha ny fanazavana. Cas de force majeure zany fantatra fa misy ny atao hoe imprévisibilité ny irrésistibilité ny imprévisibilité dia makasika ny hoe zavatra tsy prévu kanefa efa prévu fa nandritra ny efa taona fifidianana be ny tanàna sy mpanontsaina tanàna efa prévu nandritra ny 5 taona ny fatapiram-mandany ny député ny fametrahana antemera-pirenena vaovao io zany tsy vaovao mihitsy tsy imprévu fa efa prévu donc tsy afaka miresaka mihitsy hoe imprévisibilité ny irrésistibilité ndray zany hoe tsy azo anomarana ihany koa le hoe fametrahana gouvernement tsy tafapetraka mandrak'ity ny androany efa tapabolana zay no nipetraka ny gouvernement mbola lozana izy menakavy mandehandeha ao anatin'ny ray volana zany tsy mavita mametraka gouvernement fa avela miandry ny capricen'izy menakavy avela miandry ny sitrapon'izy menakavy ny raharaha-pirenena voatery miandry tsy normal zany ary tsy logique zany fa tsy fahaizana mitantana eo fa misy mauvaise foi ihany koa anatin'izany. Tomponantoka voalohany amin'ny fiamorana lava amin'ity fifidianana be ny tanàna ity ny fahefana hampanatanteraka. Izy ireo izay variana amin'ny rendrarendra tsy mijery izay tena mahasoa ny firenena. Satria miankina amin'ny gouvernement ny volonté politique miankina amin'ilay fahefana hampanatanteraka ny anaovana fifidianana raha ohatra izy ka teanao io manana voly izy efa prévu anatin'ny loi de finance initiale efa prévu hoe anao fifidianana koa amin'ity taona ity efa raha ohatra izy ka voninanao an'izany dia fifidianana be ny tanàna sy mpanontsaina ny tanàna aloha natao vao natao fifidianana sombam-bahoaka ireo nefa lany mandat fa misy zavatra tahorana eo sy calcul masiso indray na hafahafa izay ao ambadika zao zavatra zao. Iankina ny fiainam-pirenena sy ny fampivoarana ary koa ny fampandehanan-draha raha eto amintsika ny firosoana amin'ny fifidianana araka ny voalazan'ny lalàna. Tsy vonina iroso amin'izany fampandrosoana sy fampanarahan-dalàna izany ny mpitondra fanjakana ary maneho miariary fa ny kajikajy politika ahazoana tombontsoa manokana no lahara-pahamehana amin'izy ireo. Mifamizaka amin'izay ihany dia hiapotika noho izao ny firenena manoloana ny fomba ataon'ireo nampindramina ny fahefana ho ny vovonana firaisan-kina androany. Atao amin'izay mampetipety ny mpitondra ny fomba fampiarana ny lalàna izao ahemotra izao indray ny fifidianana be ny tanàna ary lazaina fa noho ny antony tsy azo anoarana.
eo anatrehany fikatsoan'ny raharam-pirenena ankehitriny tsy ny fitsanganan'ny gouvernemanta ilozany andro rajoelona mizahatany etsy eroa olona saina nitatry ny antsiprian'izay fa hoentinay izay ity firenena ity izay no fanontaniany maro amin'izao manoloana ny fihetsika mampitondratena andreo nampindramina ny fahefana eo anatrehan'izao olona ny herinaratra mampikaikaiky ny maro izao ny fampitehan'ny lalana ny olona ny fampianarana ambony ny vitanga ny vitim-penana andrajoelona variana mitety firenena sy mitady tokatoka amin'ny CVO sy ny maro-boninahitra ny tsay kristian tsy hahenom-peo ireo olana rehetra ireo izay mbola miampy ilay femora ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna izay tsy fantatra hoe rovina ho amin'ny faraka 10 desambra indray ve sa tsy fifidianana izay efa tara herintaona ary mbola nahembotr'io noho ny filazana fa antony tsy azo anoharana na cas de force majeure antony izay tsy mitombona ho ny vovonana firaisan-kina cas de force majeure ontratra hoe ny élection ny député teo dia ny formation de gouvernement koa sy cas de force majeure zany zavatra prévisible daholo zany zavatra évitable daholo azony elagny daholo zany zavatra rehetrarehetra zany fa sisy cas de force majeure ohatra nataontsika namalakina ny conseil d'état satria raha nanaraka ianareo maly ny intervention nataony gouverneur Antananarivo eto monsieur Rochomarmaka dia hoy izy hoe izao ve ozy danaovana élection mbola ty fahasaragnany mbola maro problème na bourse na mpianatra problème na rano problème na électricité ny lalagny sy ny sisa ny tenenina sorogna anazy aloha fa fantatry n'izany fa hoe ay tena tsy sahiragna ntiky firenena ty fa sisy an'izany hoe Madagasikara mandroso zany ka io izy anaovagna an'izay io izy anaovagna élection ka sao dia efa ino zany ny hevitry ny gouvernement ngamba zany ka zay zany tsy matoka raha tsy mivoaka eo ny décret de convocation ny électeur ary mahagaga koa ny zavatra teneniny hoe sy atao io élection satria mbola maro le resaka fahasaragnana eo raha ohatra ka vo izao izaka fahefagna vo tonga amin'ny fahefagna dia mba marina zay hoe io ny zavatra vary mangasika navelana zalahy teo ianareo ihany any nahatonga an'io ianareo ihany nagnatonga an'izao zavatra rehetrarehetra zao vokatry ny fahaiza miasa ny andrajoelona sy tsay kristian no tsy nahatafatsangana ny gouvernemanta mandrakandroany prime ministre izay efa notendrena efa ora ivolana izao nefa tsy mahatsangana ny gouvernementany ary tsy vao mianatra raha ihany koa fa efa naharitra indrindra tamin'izany toeran'izany ny fifidianana be ny tanàna ihany koa tsy hoe natao mialohan'ny fotoana fa efa fantatra tamin'ny 10 taona lasa fa amin'ity 424 ity no tsy maintsy ho tanterahany zany araka ny voafaritry ny lalàna saingy noho ny kajo politika io na hembitra io ary mbola iandrasana izay ho sitrapony ny gouvernemanta efa manomboka sy managna olo sony le olo avambady tokoa sy dia maika loatra koa ny hiditra soatran'le teo mirodorodo daholo magnapetraka CV zay fahitako anazy ary misy zavatra koa fahitako anazy misy tendance anankiroa amin'ny faninana ao sy misy ny président de la république fa misy koa lafambady koa hoe ity ny atao vao ohatra ny misy an'izay ngamba izy hoe fahitanay anazy sy misy zavatra tegnaigny ovagny isam-bola ny gouvernement tsy misy an'izay raha tsy miova ny ataontsika hoe fitondragny le gouvernance globale satria en fin de compte ny raha tena izy ange olo anankiray anankiroa ihany ny tena mandidy fa resaka ohatra ny sangan'olona fotsiny regny ministre regny fa sy sisy zavatra any dia karaha ianao ve ministre ka samena budget anao inona moa no vitanao eo raha somegny malalaka ianao amin'le olo araka asa aminao sy hitako zavatra tokony ho vitanao eo fa dia zavatra sisy mandeha rano sy ziro lalagny dia tena sahiragna be dia gauche à droite mandeha partout i président amin'ny fotoagna sarotra an'izay sara ihany raha mba mipetraka amin'ny toeragna ihany angamba ny président de la république ito zao no hoe atraizany fahaiza manao ny andrajoelona sy tsay kristian eo amin'ny fitantarana ny firenena ho iatra ny faneo-kevitra izao ataony nampindramina ny fahefana izao izay endrika mivantana amin'ny famitehana ny firenena tsy fahaiza mitantana izay ny vahoaka malagasy no mitsinjany vokany fa nanao tatitra momba ilay fanadihadiana nataony mahakasika ny kolikoly amin'ny sehatry ny fananantany teo anivon'ny Transparency International na Initiative Madagascar androany maro nitrangana kolikoly hita ka anairana ny tompona andraikitra andray fepetra mahakasika izany raha ny fanazavana saika hita nandritra ny fanadihadiana nataony teo anivon'ny Transparency International Initiative Madagascar tamin'ny fanadihadiana nataon'izy ireo mahakasika ny kolikoly amin'ny lafiny fananantany eto Madagasikara ny fisian'ny fanarota-pahefana eo ihany koa fa ny kolikoly manome izay miainga avy any amin'ny olon-tsotra miatefa any amin'ny androm-panjakana eo ihany koa fa ny fangalana vola tsy ara-drarany roana roa zay moa zany dia anankiray ihany ny tanjonay dia ny amoahana karazana tolo-kevitra na sosi-kevitra entina hanatsarana
izay resaka sécurisation foncière zay eto Madagasikara indrindrandrindra amin'ny resaka eo amin'ny ady amin'ny kolikoly raha ny teo amin'ny fanadihadihana ny arahana tamin'ireo autorité sy praticien no jerevana dia misy endrika kolikoly mety misy irika idirana kolikoly maro samihafa no ny antony maro samihafa eo ny resaka hoe ny fanamboarana mihitsy ny aniray processus na ny conception na processus eo ihany koa nefa ny tontolo ivelaran'ilay processus eto Madagasikara na ny facteur contextuel mety tafiditra ao anatin'izany ny resaka politika ary ny farany ny eo amin'ny fanaovana ny pratique les processus en général zany hoe ny fampiarana an'ireo processus ireo rehefa tonga eny anivon'ny fiarahamonina eny. Ny fiadiana amin'ny ady amin'ny kolikoly no isan'ny tanjona anaovana izao fanadihadiana izao raha ny fanazavana. Aoriany nisy tatitra momba ny fanadihadiana izay natao, isy nisy adisika izay atao, sy nisy fampahafantarana ny vokatra amin'ireo tompon'andraikitra isan'ny tokony mba ahafahana miady amin'ny kolikoly. Ny andraikitra dia manentana sy manao adisika. Zay aloha zany no ho ataonay izao ny mizara roa ny zavatra hetsika ho ataonay ray ny adisika ny anivon'ireny tompon'andraikitra afaka mandray mandray décision recommandation PDB no nentana teo dia ny ampita sy apa efficace an'ireny recommandation reny aloha no ataonay ty amin'ny côté an'ny usager indray nefa araka ny voalazany namako teo misy amin'ireo olo ireo no milaza fa nanao an'ilay kolikoly dia anao izay fanentana an'izay zany zay na sensibilisation mba tsy hanaovana an'ilay kolikoly alohany ary andray andraikitra raha misy sendra fahitana trangana kolikoly any anivon'ny fiarahamonina dia izay no dingana ho arahana manaraka. Androany no tanteraina teny amin'ny panorama ny fampahafantarana ny vokapikaroana izay nataony eto anivon'ny Transparency International Initiative Madagascar amin'ny fanadihadiana izay nataon'izy ireo mahakasika ny kolikoly amin'ny lafiny fananantany eto Madagasikara. Mahakasika izay resaka fananantany izay hatrany dia isan'ny olana mitranga amin'ny fananantany eto amintsika ny fisian'ny tsindry sy ny raha-matahotra ary ny intervention etsy eroa isan'izany ohatra ny an'ireto fianakaviana avy ny Ambohidratrimo ireto nivoaka ny didim-pitsarana saingy mbola nisy izay intervention izay ka tsy afaka manao na inona na inona amin'ny taniny izy ireo fa nampanazavana. Nazo lalana zany tsetsina manao an'ilay expulsion dia niaraka tamin'ny huissier zay tamin'ny talata teo dia ny zavatra tena nampalelo anay dia efa mivoaka ny entana efa misy entana efa scellé efa tena hoe ho tanteraka ty expulsion ty dia nisy coup de fil tampoka voaray an'ilay huissier anay miteny aminazy hoe ajanony io zavatra ataonao io dia miala ianao eo amin'ny toerana io dia voatery zany le huissier niala teo dia tsy tanteraka l'expulsion dia raha ny tatitra henonay koa dia nisy olona mihitsy zany tonga teo niaraka amin'ny basy izy dia natahotra le huissier zany dia tsy afananoatra dia niala tamin'ilay toerana dia hatramin'izao tsy vita l'expulsion dia izay no tena hoe mampalahelo anay mihitsy satria ny intervention zany tsy tokony anakana ny fanatanterahana ny didim-pitsarana fa didim-pitsarana ihany no manakana ny fanatanterahana didim-pitsarana dia izay no anaovanay fitarainana hoe zay efa nandresy tamin'ny pilina zay efa manana ny grosse eo ampelantananay dia lasa intervention tany ambadika tany no nanakana an'le exécution an'le didy zany dia manaitra zany zay mangataka zay zany manao fitarainana zay amin'ny ray aman-dreny eto amin'ity fireneny ity ho an'ny olona miandraikitra ny filamina eto amin'ity tanàna ity mba tena hoe hijery an'izao zavatra manjoanay izao zany dia mba anampy an'le vady tany arak'izay tokony hanampiana anazy mba hahafahan'ity didy ity ho tanteraka somatsara dia verenina an'le tany aminay. Lafy mavao hafa dia hiverina eto Madagasikara afaka roa herinandro ireo biby tratra tany Thaïlande ny fiandohan'ny volana May lasa teo ny minisitry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy androany nandritry ny dialogue national fanomanana ny fiatrehan'ny Madagasikara ireo 3 COP de la Convention de Rio tetsy Ambatobe ny fampodiana ireo biby tratra tany Thaïlande ireo eto Madagasikara izay mihemotratrany raha tokany farany volana Jolay teo no voalaza fa amerenana azy eto antoerana. Daniela Minorso.
Mihemitratrany amin'izao fotoana ny fampodiana ireo bibitratra tany Thaïlande eto Madagasikara. Raha toka ny farany volana Jolay teo no voalaza fa hiverenany ireo bibitratra tany Thaïlande ireo eto an-toerana. Lasa afaka 2 herinandro indray ireo biby ireo vao tonga eto Madagasikara. Ho ny minisitry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy androany, nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny dialogue national fa ny manana ny fiatrian'ny Madagasikara ny 3 COP de la Convention de Rio tetsy Ambatobe. Efa mifampiresaka miaraka amin'ireo compagnie aérienne anankiroa isika dia ngamanya na tsy amin'ny herinandro fa ny herinandro ambony tokony verina amin'izay ireo biby ireo ary ny fanjakana malagasy dia tena miezaka mba hamaranana an'io tantara ratsy io izay tena nanimba kokoa any imagentsika any firenena hafa fa mandeha tsara ary mandeha anoloana tsara io resaka famerenana an'ireo bibintsika ireo. Andrasana araka izany izay fe-potoana voalaza fa hiverenana ireo biby ireo eto Madagasikara. Jaivana ragidro miisa 740, sokatra miisa 770 no navoaka tsokosoko avy eto Madagasikara, sarona tao Thaïlande ny fiandohan'ny volana May lasa teo. Tombanana hatrany amin'ny 3 tapitrisa $, ireo zava-mananaina ireo, izany hoe manodidina ny 400 lavitrisa ariary. Tranga mpiara-monina efa taova indray amin'izao fotoana no alain'ireo mpamakifasana amin'ireo razana lena ankoatra ny taolana raha ny tranga atao amin'ny commune ambanivohitra Tanandava distrikany Beroro faritra Atsimo andrefana. Ireo mpamakifasana izay tsy makarazana efa maina intsony fa ireo razana lena tsy mihoatra ny 3 volana raha ny fanazavana. Mirongatra ny vakifasana ao amin'ny commune ambanivohitra Tanandava distrikany Beroro faritra Atsimo andrefana amin'izao fotoana. Ny herinandro lasa teo, fasana miisa 12 indray no nisy namaky tao an-toerana ka fantatra ny andritra izany, fa tsy ireo razana maina intsony, fa ireo razana lena tsy mihoatra ny 3 volana indray no alain'ireo mpamakifasana akan'izy ireo tova raha ny tranga tany amin'ny commune ambanivohitra Tanandava, distrikany Beroro, faritra Atsimo andrefana ho ireo mponina ny toerana. Ka zay tena lan'olo agnatin'ny fasana aloha rehefa fahafantarana anazy zany satria efa misy talohan'io koa zany fa nisy desemene koa zany. Dia ohatrany hoe masony avao zany lan'olo, masony. Dia nisy zaza zay moa zany, zaza zay koa zany tsy hita mihitsy zany tolony fa le raha nisy silasilaky zay zany lohany dia iny avao zany hita. Io zany tsy raha fasa le hoe razagna efa nirevina efa ela fa razagna betibety, misy sasany 3 vola, misy sasany volany raiky. Raha mikasika amin'ilay nisy razana lan'olo zay zany 3 vola angambany izay nandivegnan'le nalan'olo zay dia raiky zay angambany eo amin'ny 2 vola eo zay. Vokatra izay firongatry ny vakifasana izay araka izany, voatery mamindra ireo razana ny trano na ny tanàna no ny taotry ny fahaverezan'ny razana ireo mponina. Manoloana izany, miantso ireo tompony andraikitra ambony izay raikaiky ity raharaha vakifasana ity ireo mponiny Tanandava. Ny mpitandro filaminana ny toerana izay tsy mbola nandraina ndraiky ny mikasika io raharaha io raha ny fanazavana trany. Makasika ny olana ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo dia tsy nisy vahaolana hatramin'ny andro any ny fitakina nataon'ireo mpianatra tsy misitraka rano sy jiro araka ny tokony ho izy eny amin'ny trano vaovao eny Ankatso. Manome 10 andro ireo tompony andraikitra amana ny olana izy ireo andro any. Iverina no fitokonana indray raha toka manao be marenina ny tompony andraikitra. Famonona afotsiny ihany no nataon'ireo tompony andraikitra amin'ny filazana fa ovanao anatin'ny 12 andro ny olan'ireo mpianatra eny amin'ny R+1 eny Ankatso izay mitaraina fa tsy misitraka jiro sy rano araka ny tokony ho izy raha toa ka trano manara-penitra no nomena azy ireo. Anao fanambarana izahay noho ny tsy fahatomombanana ny fampanantenana izay natao taminay tamin'ile fotoana teo aloha iny zany. Araka ny fahafantatrika moa zany teo aloha teo nisan'le hetsika nataona iny fitakina ny jiro sy ny rano manara-dalàna atao amin'ny cité universitaire R+1 Ankatso 2 zay vaovao zany. Dia natao le fangatahana dia zareo olon-dehibe moa zany zareo ray aman-dreny tamin'izay efa niteny hoe vitaina ao anatin'ny 12 andro le asa indrisa nefa 2 andro sisa tavela tsisy asa mandeha, tsisy ny famatsiana jiro, tsy misy ny famasina rano fa mbola ohatrany taloha ihany zay hatramin'izao. Tenao zay moa dia tonga tetiry zareo fa nijerijery fotsiny. Iverina iroso amin'ny fitokonana indray ireo mpianatra nazo ny trano lazaina fa manara-penitra eny amin'ny Université Antananarivo raha tsy voava ny olana izay mampitaraina azy ireo raha ny fanazavana. Antony tsy araka ny filazana fa manara-penitra ny zavatra misy eny an-toerana. Toy an'ny hetsika aloha zany dia raha ohatra ka tsy misy asa mandeha zany eto
tsy voavaly zany fangatanay hoe tena mandeha ny jiro sy ny ranonay de mba minavinany hoe hidiny ery an-dalambe indray zany zay satria eny zany zay vao mba misy miaina fa rehefa miresaka tsotra zay tsisy miaina ajainay aloha zany le 2 andro ambana de hoe tsy avitaninninna tsony ary le 2 andro zay even efa nisy nisy fitokonana nataon'ireo mpianatra noho io olana io ary hialazaina fa ovahana ny olana saingy tsy hita izany hatramin'izao manambana hitokona ny mpianatra eny Akatso fa manohy ny fitokonana kosa ny eny Vontovorona ho an'ny androany ary nisy ny mpianatra naratra hotaterina eto amin'ny fampahalalam-baovao ihany izay fa anohizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ny ity alina ity dia tsy misy tsy mikaikaika ireo mpampiasa lalana manoloana ny fitohanana ny fifamoivoizana ankehitriny eto Antananarivo sy ny manodidina isany mahatonga izany ny aratsy ny lalana fa eo ihany koa ny tsy fisian'ny lamina andrindrana izay fifamoivoizana izay fotodrafitrasa mamaly ny filan'ny isan'ny fiara eto Antananarivo izay nijanona ho fampanantenana fotsiny ihany raha tsy laza afa-tsy ilay tetika sa flyover andrindrana ny fifamoivoizana amin'ny lalam-pirenena voalohany fitinokoloina tsy afa-miala ary saika miaina isan'andro ny fitohanany fifamoivoizana ny mponina eto andrenivohitra sy ny manodidina hitantaritra izany navampitona ny fialan-tsasatra izay mampihena ireo mpivezivezy azy antony mahatonga ny fitohanany fifamoivoizana ny faratsy ny lalana ankoatra izany ny tsy fisian'ny lalana afana fotodrafitrasa hafa ahafana miditra sy mivoaka amin'ny toerana iray ohatra amin'izany ny iny anozato Itaosy sy ny manodidina nefa na zany koa raha tompo de zao tokony anao fanitaran-dalana fa raha izao fahabetsahan'ny fiara miodina eto andrenivohitra zao no mbola hitoka tsisy fivoahana satria dia ampita-tafika ty lalana RN ity zany tsisy déviation etrety atanjombato zao misy pont anankiray de misy anankiray de nefany amin'ny makany Ivato iny zao fa misy le lalam-baovao iny amin'ny aty amin'ny ara-malagasy fa ny Anosy zato ampita-tafika io zany tsisy io tetezana tokany io ny andehanana io foana no anasana automobile nefa voa 3 voies zao le avy any Kadimbahoaka Anosy Patrana Anosy Be ny aty nefa ny anankiray de etrety raha 3 voies zay iny mijanona atao hoe tsasakadiny efa automobile tsy toko tsiforoana tompoko mihitsika ao de normal le embouteillage fa manao fotodrafitrasa ampina anankiray mihitsy zany mba misy lalana ray mihitsy zany hoe miditra aty de zay mahatratra amin'ny ora iray ny fitohanana any amin'ny toerana iray amin'ny fotoana mahabibivezivezy na heure de pointe raha ny fanazavana mitondra takatra amin'izany ireo fitanteram-bahoaka izay matiantoka noho ny fahaverezan'ny fotoana anatin'ny fitohanana tena mitohana mihitsy le izy vao tsy risy an'le dobla tena mitohana tena mitohana ko no zato patonga nalaka misy ny embouteillage arakaraka ndraindray lamy mihitsy ny adiny 2 paparivany andro misy foana misy embouteillage foana rehefa tena mitohana izy de mihinana adiny ray sasany adiny 2 eo tsy latsaka raha mavita 5 zao lasa efatra mavita 9 miena foana zany tory tena misy atsaika mihitsy na vola entina mody le patron ary la tena tsy ho azy vola entina mody de raha mba hoe mitondra ray alina zao mody isakariva de miena be tena miena indraindray ary tena tsisy isan'andro ny fitohanany fifamoivoizana amin'ny faritra Anosizato sy Ampasikiny ny tato anatin'ny 2 andro izay ny amafy ary naritra ora maro izany ho ny mpampiasa lalana izy fetra manomboka izao ny anaovana ny double voie ny fanazavan'ny tompony andraikitra andro andro sanaovana double marina zany talata sy alarobia ngamba izy iny tsy hoe nandramana moa zany fa nijerena kely le hoe double voie fa rehefa tena zoina le izy tsy mety amin'ny lalanao dia atao anatin'izay ndroandro zay no nanao naka nidinika zany zay hoe inona no atao de nivokatry nidinika moa zany iny time inona navoaka ny sirgène iny de iny ela be iny mihitsy no nialantsika de zay no nanaovana le time iny any tsy misy mihoatra entre 20 à 30 minutes zany zao ny double fa io koa nena zay na zay miankina amin'ny circonstance ny eny sur terrain ihany ndraindray maro tapoka ny avaty ambany ndraindray de eo zany de manao miadapte fomba fiasa hafa ndray fa tsy voatery hijanona am'le nisy teo nanjary efa fahazarana amin'ny andavanandro ny mponina eto andrenivohitra ny fitohanan'ny fifamoivoizana io saika ahitana izany avokoa na eto andrenivohitra na miazo ny kaminina manodidina
Ny tetikasa flyover no isan'ny nambarany mpitondra ankehitriny amahana ny olany fifamoivoizana ho an'ny etsy ampasika Saint-Nosy saingy tsy hita mandrak'androany ny fanatanterahina izany fa mijanona ho maketa fotsiny ihany. Vaolana hitany Andry Rajoelina ihany koa manoloana ity fitohanan'ny fifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra ity, ilay tetikasa teleferika ka nirosoana ny fanamboarana azy. Ary ny malagasy manerana ny nosy no andony trosany izany mandritra ny 14 taona farafahakeliny. Teleferika izay efa iray volana mahery ihany koa izao no nahavitany andrana fa tsy mbola nisokatra ho an'ny rehetra izany. Ny besiny maro izay raha ny sarany 3,000 ariary tsy atakatra izany. Ary raha ny lalana soarano anosy tsy hisy fiantraika manoloana ny fifamoivoizana misy ankehitriny. Araka izany fa tiantoka ity tetikasa ity noho izany tsy mamaly ny filana ho ny faneho-kevitry ny pahy toe-karena maro. Isan'ny vetivety ao anatin'ny dokam-barotra foy isika dia aorian'izay ny tapany faharoa ny fampahalam-baovao. Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. Professionnels ou particuliers, découvrez la colle Févicol SH. Avec la colle Févicol SH, donnez la solution idéale pour la menuiserie ou collage artisanal. Il vous suffit d'appliquer une petite quantité de colle Févicol SH et le tour est joué. En quelques instants, la colle Févicol SH crée une liaison puissante grâce à sa qualité et dure dans le temps. Que ce soit pour vos meubles, sols ou tout objet en bois, Févicol SH est ce qu'il vous faut. Disponible en 125 grammes, 250 grammes, 1 kg, 5 kg, 20 kg et 50 kg. Colle Févicol SH pour un bois plus solide et plus fiable. Taverna somatsara tanatin'ny tapany faharoa fampahalalam-baovao anoizantsika izay avy hatrany. Anisan'ny sehatra iray manampy ireo tanora afantatra ny lalam-piofanana mety aminy ny salon de l'étudiant amin'ny alalan'ny test d'orientation izay ampanaovana azy ireo mandritry ny hetsika. Misy amin'ireo mpianatra no tsy mbola mahafantatra ny filière tokony arahany sy ny université tokony hidirany aorian'ny fahafahana fanadinana baccalauréat. Anjalo Beja. Betsaka amin'ireo tanora no tsy mbola mahafantatra ny lalam-piofanana izay ho arahany aorian'ny fahafahan'ny fanadinana baccalauréat. Sehatra iray hoentina hanampiana azy ireo ny hetsika salon de l'étudiant izay isany ahitana test d'orientation ahafahan'ireo mpianatra mahafantatra bebe kokoa ny lalam-piofanana manavanana azy ireo amin'ny fianarana izay ataony eny amin'ny ambaratonga ambony. Lina mijery hoe inona ny lalam-piofanana mety aminazy, aiza ny hianatra rehefa afaka baccalauréat. Dia marobe koa ny ankizy no efa manao test d'orientation zao amin'izao fotoana zao ahafantarany zareo an'izay hoe ohatrany ahoana ny zavatra miandry anazy aty amin'ny fampianarana aty amin'ny ambaratonga ambony. Test d'orientation koa moa zany mampafantatra ny tenany manokana hoe inona ny zavatra manavanana anazy, inona ny zavatra hainy, inona ny tanjony eo amin'ny fiainana, ny personnalitéany. Manampy ireo mpianatra hijery dia izao ny zavatra miandry azy ireo amin'ny fianarana ambaratonga ambony, ny tanjony bigaragara amin'ity hetsika ity. Fitsidinan'ny salon de l'étudiant mitondra amin'ny fiomanana zany hoe afaka mahafantatra ny amin'ny filière sy ny mention arana aorian'ny fahazonan'ny baccalauréat. Dia afaka miomana tsara zany amin'le parcours arana. Fa tsy hoe tampoka be aminao hoe lasa hoe 10 filière. Mitondra zavatra be dia be ho anahy mihitsy satria teo aloha zany eritreretra hoe
hôtellerie fotsiny ataoko dia nefa ohatrany hoe nahita zavatra be dia be zany dia ohatrany mba nisy information maromaro zany mba ahafahako tsara hoe misafidy zany hoe inona no tiako. Tondra soanaka mihitsy ahitako hoe ohatran'izao avy any farany afaka mitsinjony avy zany dia ny aty amboalohany même na mbola tsy nivaly baka dia afaka mieritreritra zavatra ho ataonao ohatran'izany. Satria hoe avy naka baka dia mba mitady hoe aiza hanohizana an'ilay fianarana hoe mba ahafana mamantatra hoe aiza ny orientation tokony hidirako rehefa andehana amin'ny université. Belo zany zavatra hitako tato dia lasa ohatrany hoe mampitombo ny safidiko hoe andeha fa zavatra tena nalinana ka momba ny science sy momba ny informatique. Nitikitika anakahy zany le fomba fipetraka an'le tolotra andeo satria maro zany opportunité ohatra zao mety andeha any ivelany na ohatra hoe any Maurice. Aharitra 2 andro ary mamaim-poana ny fitsidihana ny salon de l'étudiant eto Mahajanga izay ahitana université maromaro mandray anjara, misy ny avy eto Mahajanga, misy ny avy any amin'ny faritra, misy ihany koa ny fianarana azo atao ivelan'ny Madagasikara. Fandraiky amin'izay dia maro amin'ireo mpianatra navita fianarana no misedra fahasahiranana amin'ny fitadiavana asa. Mahery ny 10 metsy izy ireo isan-taona. Hototsaina amin'ny Alliance Française Antananarivo manoloana izany ny hetsika carrefour de la formation des métiers et de l'emploi. Ho fanampiana ireo tanora malagasy amin'ny fitadiavana asa sy fanorona ireo lalam-piofanana mety amin'izy ireo. Manomboka amin'ny 9 hatramin'ny 10 aogositra ho avy izao. Ahatra 10 andro ny hetsika carrefour de la formation des métiers et de l'emploi izay ho tanterahina ao amin'ny Alliance Française Antananarivo amin'ity andian'ny fahavalo ity. Tanjona amin'izany ny anampiana ireo tanora manana diplôma baccalauréat safidy ny lalam-piofanana mety amin'izy ireo. Ankoatra izay ihany koa ny fanamaivanana ireo tanora navita fianarana ambaratonga ambony amin'ny fitadiavana asa, fampananana asa izay isan'ny olana iainan'ireo tanora maro eto amin'itsika. Misy karazana asa isan-karazany hitantsika amin'ny carrefour de la formation des métiers et de l'emploi izay ataony fa 5 sy 10 volana aogositra ho avy izao. Misy ny resaka marketing, misy ny resaka communication dia ny télécommunication sy ny hôtellerie moa zany efa voatentsika teo fa indrindrindrindra be dia be ny offre amin'izao fotoana izao amin'ny tontolon'ny BTP sy ny construction ho an'ny matetika moa zany somary sahirana ny olona any amin'ny resaka teknika mitady asa dia be dia be izy amin'ity andiany ity tolotra asa maro isan-karazany ao anatin'izay domaine anankiray izay fa eo ihany koa ny sehatra izay fantatritsika toy ny ressources humaines sy ny resaka hoe téléopérateur. Izay roa ny hetsika carrefour de la formation des métiers et de l'emploi amin'ity andian'ny fahavalo ity. Anomboka amin'ny 9 hatramin'ny 15 volana aogositra ny fanaovana ireo atrikasa sy famelabelaran-kevitra samihafa izay misy vidim-pidirana 2 ariary. Ny 7 sy 10 aogositra isireo Tranoeva manome tolotrasa ho an'ny rehetra. Voalohany amin'ity andian'ity ihany koa no iroso amin'ny fifaninanana ho an'ireo tanora manana tetikasany eo anivon'ny Alliance Française Antananarivo. Concours izy io concours de projet anampiana ny tanora izay manana projet kely anankiray, tanora izay mpandrara zany amin'inona tontolo iasany na resaka fambolena io na resaka fampianarana na inona zany dia misy an'izay concours de projet izay amin'izao fotoana izao dia maro ny loka azo amin'io andiany voalohany hatramin'izay nisy ny carrefour de la formation des métiers et de l'emploi izy ity isatra amin'ny vola mitetina 800 000 ariary ho azon'izy ireo isy immersion any anatina orinasa, isy formation fampianarana mandrara zay sy loka maro be isan-karazany izay no azon'ireo tanora amin'ity concours de projet izay vaovao be ao anatin'ny carrefour de la formation des métiers. Ny profil tadiavina amin'io fifaninanana io dia 12 taona farafahakeliny dia na vao
projet vao misandratra ary mbola tsy nanomboka mihitsy fa efa sur papier zany a dia raisinay avokoa dia misy jury matianina amin'io fotoana io a mitsara n'ilay projet à l'écrit zany. Miisa 7 ireo orinasa lehibe sy université ho avy mandritra ny hetsika rany fanazavana. Izy ireo izay samy mitondra ireo torohevitra na lalam-piofanana ho an'ireo mpitsidika. Isy ny fanaovana entretien ino eo ka tokony hitondra CV avy hatrany ireo tanora mitady asa. Manambahiny fampahalambavao amin'ny ity alina ity dia Valosoa Hery avy amin'ny Alliance Française miarabanao tonga soa indray eto amin'ny fampahalambavao hiresaka mahakasika ny CFME tsika amin'ity anio ity izay etsika entina nampiana indrindra ireo mitady asa sy mahakasika ny fianarana manao mahakasika an'izay. Fa miarabanao dia miaraban'ireo any tokantrano rehetra any amin'izao fotoana izao. CFME na halavaina hoe Carrefour de la formation des métiers et de l'emploi andian'ny fahavalo ty karakaraina ity amin'ity taona 2024 ity natao indrindra ho an'ireo tanora mitady fianarana na ihany koa ireo sahirana mitady asa sy manomboka izy io amin'ny 9 ny volana aogositra ary mifarana ny 10 ny volana aogositra ho avy izao. Entina nampiana ny tanora mitady fianarana sy ny asa manahoana ny endrika asehon'ny hetsika. Ny endrika isehon'ny hetsika dia mizara roa mazava tsara. Ny 9 ka hatramin'ny 10 ny volana aogositra dia misy ny atrikasa sy ny famelabelaran-kevitra ataontsika hoe conférence et atelier zany ahitana lohahevitra marobe ho resahana ao anatin'io anampianan'ireo tanora izay misehatra ao anatiny izay mitady asa sy mitady fianarana. Misy ny aéronautique, misy ny télécommunication, ny pharmacie, eo indrindra ihany koa ny tena be mpitady dia ny fanohizana ny fianarana any ivelany France, Canada, Allemagne ihany koa dia izany rehetrarehetra izany hita mandritra ny 9 aogositra misy sarany izy io 2 ariary monja. Ny 9 sy ny 10 ny volana aogositra indray ilay tena endrasan'ny be sy ny maro dia ilay salon zany irahana amin'ireo orinasa lehibe tena kalaza eto Madagasikara dia irahana ihany koa amin'ireo université lehibe eto Antananarivo. Misy recrutement express amin'io fotoana io dia misy ihany koa test de niveau de français alalan'ny olona ny Alliance Française dia misy ihany koa an'ireo trano eva izay ataontsika hoe misy an'ireo salon ireo mahery ny 7 no andray anjara amin'io salon io. Tsara mariana maimaim-pona ilay salon 9 sy 10 août fa ny 6 au 8 août les conférences sy atelier misy sarany 2 ariary. Ina tena nampiavaka an'ity hetsika ity sa amin'ireo hoe izay hetsika manana endrika tahaka izay efa fahita teto Madagasikara? Ny tena mampiavaka azy aloha voalohany indrindra dia irahana amin'ireo orinasa tena efa kalaza lehibe toa andry Colas sy ireo orinasa maro. Eo ihany koa ireo université toa andry Vatel, Riscam anisany tena hoe lehibe. Misy ihany koa tena mampiavaka tamin'ity taona ity ny concours de projet innovant zany zany hoe anehoan'ny tanora anankiray ny asa tiano atao dia zay ihany koa azahoana loka lehibe avy amin'ireo mpanohana misy any Telma manome loka amin'izay fotoana izay tena mampiavaka tamin'ity taona ity. Ampatsiahivana farany ery ny daty anatanterahana ilay hetsika. Eny ary mampatsiahy antsika ny 9 ny volana aogositra sy hatramin'ny 10 ny volana aogositra CFME ho antsika tanora mitady fianarana mitady asa tongava ao amin'ny Alliance Française n'Antananarivo fa misy izay ilainao rehetra amin'io fotoana io azadino ny CV fa tena misy mahasoanao. Afaka tonga dia misy tolotrasa? Misy tolotrasa maro isan-karazany hoentin'ireo orinasa lehibe izay efa voatanisa teo ireo. Isaoriny ianao hery ny vahiny teto amin'ny kolo anohizantsika ny fampahalalam-baovao nahitana fahombiazana ny hetsika fampitana hira mampita afatra nandritra ny fampisehoana rivorivo mody masoandro izay notanterahana ny alahady lasa teo teny amin'ny CCI Ivato. Hoy ny mpikarakara sy ireo mpanakanto nikarakara izany androany nisaotra ny mpankafy ireo mpanakanto nikarakara ary nampanantsina ny seho miavaka afa indray. Fanampanazavana. Indrindra ary tsy hainay zany ny anao an'izay fakasitrahana atsika rehetra zay tonga teny tsisy akanavaka fa no ny fahatongavanareo marobe na lavitra aza ny toerana nanotrona anay mpanakanto dia afaka nizarany talentanay zay makasitraka dia amin'ny heritaona indray. Sehatry ny Matianina
dia efa ho avy ny programme manaraka ho an'ny Louveteaux Compagnie fa lazainy tamatemo hoe amin'ny herintaona mbola hisy ny rêve de masoandro fa ho ampitainay ao amin'ny pejy Louveteaux Compagnie ao ihany programme manaraka bakay miezaka foana izay anarina aloha lesoka rehetrarehetra satria nisy lesoka atao anatin'ny rêve-taona ireny dia anarina izay izahay ho an'ny resaka ao anatin'ny fikarakarana rehetra ataoko hoe na logistika na ny zavatra rehetrarehetra dia izany ampitombona hatrany ifampidiniana miaraka amin'ireo mpanakanto izay mbola hiaraka aminay ihany koa amin'ny taona manaraka. Kolotsaina izay hatrany dia mialina amin'ny fianarana kabary sy ny fandalinana ny soatoavina malagasy ny ankamaroan'ny tanora miandiamy ambavy ao mahajanga amin'izao fotoana izao. Ilaina amin'ny fiarahamonina ny fifehezana izany ka ny farany herinandro teo dia manodidina ny 700 ny mpikabary vaovao navita fianarana no navoaka tamin'ny fomba ofisialy. Nisy ihany koa ny fanaterana ireo mpikabary matianina raikitra tao mahajanga. Miabetsaka ireo tanora eto mahajanga no liana amin'ny soatoavana malagasy ka miroso amin'ny fianarana kabary. Ny farany herinandro teo dia nisy ny famoahana sy fanaterana ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny Fimpima izay nialoava ny fanolorana marbonina itriny-kanto ho an'ny mpikabary. Tsy fahaizana miteny fotsiny ny fianarana kabary fa fahaizana mitahiry ny soatoavana malagasy. Nisany be dia be ny zavatra efa ataontsika hoe anatin'ny tontolo iainantsika amin'izao fotoana izao izay mety mahasarika sy malimy fa izao kosa nefa ilay mahamalagasy dia tokony ho tazomina hatrany, ilay mahamalagasy dia tokony ho tandrovana hatrany. Anisan'ireny zany ny fandalana ny kabary, tsy hoe fahaizana miteny fotsiny rehefa mianatra kabary fa fahaiza miaina, fitahirizina ilay soatoavina indrindrindrindra dia andao ifanometanana, andao ifanotrina anao an'izany hoe andalina ny kabary. Ilaina eo anivon'ny fiarahamonina malagasy ny fahaizana kabary, izay ihany koa no anisany nanosika ireto mpikambana vaovao ireto. Dia tsara ny mahay mikabary satria amin'ny mahareny zany maro zavatra azo ampitaina amin'ny zanaka na ao amin'ny fiarahamonina. Tsy hoe ny lehilahy foana zany no mba afaka mikabary amin'ny fiarahamonina fa ny vehivavy koa manana anjara toerana ampisehoana ny soatoavina malagasy. Lafiny ara-piarahamonina ilaina le izy amin'ny raim-pianakaviana-tena sy le fahalehibiazana ohatrana izao zany fa sain'olona miteny ohatran'izao dia sadaikatra ihany ohatray dia farany nanapa-kevitra hoe aloha asiana fianarana manarak'izay hoe zavatra mahafinaritra le izy rehefa tena tonga ao. Dingana maromaro kosa no arainy voatafiditra ho isan'ny mpikambana mpikabary raikitra matianina. Ny dingana rano moa zany alohan'ny idirana mpikambana raikitra ato amin'ny Fimpima dia misy fianarana ratovina aloha mandritra ny ray taona. Dia zany hoe izay zany le nandrato fianarana tamin'ny taona 2024 ka hatramin'ny 2024. Dia vita zay dia manao atrikasa ray taona, zany hoe mizatra n'le miaina ao anatin'le tontolon'le kabary zany, mampianatra, misy hetsika kultoraly atao dia manatrika an'ireny, mamonjy takalo. Misy foana zay dia ampahafantarin'ny zareo misampana hoe aizany misy dia mila mamonjy an'ireny. Dia mahafeno an'izay fepetra zay vao mpikambana raikitra ato amin'ny Fimpima. Be dia be zavatra hita ao anatin'le izy rehefa tena tafilomana ao. Kanto ny teny malagasy izay angamba ny azoko lazaina. Dia ny kabary koa tsy hoe setra hidirana fa zavatra tokony iainana. Arentsaina ny kabary ka natao ho an'ny sokajin'olona rehetra izany izay ianarana mandritry ny herintaona. Ny faharetan'ny fiofanana eo anivon'ny fiofanana kabary dia ohatran'ny fiofanana an-dakilasy. Zany hoe mandritra ny taom-pianarana ray manontolo iny manomboka ny volana oktobra ka hatramin'ny volana jiona. Ny fiofanana samy hafa azy kosa ny amin'ny fiofanana ny ampianarana dia ny fotoana tsy iasana na tsy ianarana ny an-dakilasy no miofanana kabary, ohatra hoe larobia ariva na sabotsy ariva. Mamerina fisaoran'ray mandeha zay fa miaraka miasa amin'ny fitalevam-paritry ny kolotsaina sinisera dia mahazo ataontsika hoe mahazo laka za hiato amin'izay fiofanana zay. Dia eto azy zany dia manararaotra miantso atsika mpiasam-panjakana, tsika manana andraikitra maro samihafa amin'ny toerana misy atsika any dia mba hanamantevin-darana ho anay eo anivon'ny fikambana mpikabary malagasy. Fa soatoavina malagasy izy ity amin'ny alalan'ny kabary. Isika zao no anandratra zany soatoavina malagasy amin'ny alalan'ny kabary zany satria ny kabary dia arentsaina. Nandritra ity lanonana ity dia misa 9 ny mpikabary notolorana marbonina itriny-kanto. Manodidina ny 700 eo kosa ireo mpiofana mpikabary vaovao nisarotra ny anarana indray mihira meva fiantsa raha toaka miisa 20 ireo mpikabary tafiditra ho mpikambana raikitra matianina teto Mahajanga.
litolakandro teo no natanterahana atao amin'ny fahasandraza ny fokotany Elimbondra commune Beaja Amboasary Atsimo ny fanitrihana ny nofomangatsika ny tompoko lasoja Jean André ny alohan'izay ny entana atao amin'ny fiangonana FLM Elimbondra nanaovana ny fitsofandrano ny fanainy. Nandritra ny fotoana fanaova-mailoma farany ny nofo mangatsika ny tompoko lasoja Jean André Ty Kaleta no nanolorana Marom-Poninahitra commandeur de l'ordre national malagasy avy amin'ny filoham-pirenena ny tompoko la Kaleta. Raha tsy ahivina ny 13 febroary 1770 no teraka i tompoko la ary ny taona 1770 izy no nanomboka niditra teo amin'ny sehatra politika ka nampanolotsaina voalohany ny commune ambony vohitra Taolagnaro ny tenany. Hatrizay tsy nitsahatra saika hita mandrakariva sy nanana ndraikitra hatrany tamin'ny fitondranany fandimby hatramin'izao nampanolotsaina ny filoham-pirenena azy tamin'ny fahafatesany izao. Ny tolakandro teo no nitanterahana tao amin'ny fahasandrazany fokotany Elimbondro commune na Beara Amboasary Atsimo ny fanitrihana ny nofo mangatsika ny tompoko lasoja Jean André. Ny aloha izany nentana tao amin'ny fiangonana FLM Elimbondro nanaovana fitsofandrano ny fanahiny ka tompona ndraikitra maro avy amin'ny faritra sy ireo olo-manakaja sy sivily sy miaramila ary ny solotena ny fanjakana vohibe tamin'izany ny sekretera jeneraly ny fiatidinan'ny repoblika. Mifanatra indray tompoko lasy tompoko vavy ny fampahalam-baovao tamin'ny ity alina ity isaorana feny ianao na aiza misy anao nanaraka hatramin'ny farany mametraka ny mandra-piona dia samy mitombo amin'ny fahasoavana. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.